maro ny tanora tsy afaka manatrika ny GMJ iraisam-pirenena na ny GMJ nasionaly no ny antony mety hoe arabola ara-potoana noho izany dia tsara omena sehatra ny eglizy manokana mba hankalaza izany fetin'ny finoana izany. Fotoana lehibe io anehoana ny fitorana vavolombelona, ny fiombonana ary ny vavaka fanao mitovitovy amin'ny GMJ iraisam-pirenena. Ity sora-dalàna pastoraly ity dia mikendry ny ankaherezana ireo fiangonana manokana mba hanome lanja bebe kokoa hatrany ny fankalazana ny GMJ diocésaine na any amin'ny distrika na any amin'ny paroasy. Ny fankalazana ny GMJ eo an-toerana amin'ny fetin'ny Kristy mpanjaka. Mety gaga zao tsika hoe tsy sapakazan'ny tanora intsony ny fomba fiteny fa lasa hoe Kristy mpanjaka ny tanora. Izany hoe ny fanambarana mizinizina izay tsy maintsy ho atao amin'ny tanora sy amin'ny tokony voatoatiny ny GMJ diocésaine sy ny fiangonana manokana rehetra amin'ny andron'ny fetin'ny Kristy mpanjaka dia ity teny ity hoe raiso i Kristy ho toy ny mpanjaka eo amin'ny fiainanareo izy, ho mpanjaka izay tonga hamonjy. Raha tsy eo izy tsy misy tena fiadanana, tsy misy tena fampihavanana avy ao anaty ary tsy misy ny tena fampihavanana marina ao amin'ny samby olombelona. Raha tsy ny fanjakany dia very hatramin'ny endrika maha-olona eo amin'ny fiarahamonina. Raha tsy ny fanjakan'i Kristy dia nanjavona avokoa ny tena firalahiana sy ny fifanantonana marina eo amin'ireo mijaly. Noho izany misy ireo singa fototra ny GMJ na hoe lakile ny GMJ. Ny voalohany dia hoe fetin'ny finoana ny andro ny tanora, fotoana feno aravoana, tsikitsiky, hafaliana satria mihaona amin'ny Jesosy Kristy. Andram-piaina ny fiangonana ny andro ny tanora, fotoana ahafahan'ny fiangonana mahafantatra ny talenta analan'ireo tanora, ny fiangonana mandray an-tanana sy mpiara-mambonataka. Andram-piainana misionera ny andro ny tanora, ny pastoraly ny tanora dia tokony ho pastoraly misionera mandrakariva. Izany hoe manana mission, manaiko ho hiraka, misy mpaniraka ao zany. Azo atao zany amin'ny GMJ no manampy ireo sahirana na izay kely anana na mizaha hafaliana sy ny sisa. Ny GMJ ihany koa dia fotoana andalinana ny antsin'Andriamanitra sy ny antso amin'ny fahamasinana. Maro isika no tsy mahalala ny lalana tokony alehany, manana ny fisalasalana tsy misy farany. Mandritra ny GMJ zany dia tsara mijoro vavolombelona ny tanora mandray andraikitra. Ohatranao io ny mpivady vita mariazy, ny relijiosy, ny pretra, ny olona manokantena, izany hoe ireo manana andram-piainana tsara alaitaka mba ho fanasoavana ny maro. Andram-piainana amin'ny fivahinana masina ihany koa ny GMJ. Vahiny mitondra soa eo amin'ny toerana andehanana, vahiny mandray ny fahasoavana amin'ilay toerana ary mizara izany fahasoavana izany amin'izay toerana mbola ho alehany. Andram-piainana firalahiana ny andro ny tanora, fotoana tsara ifanakalozana eo amin'ny samy tanora, ny tanora sy ny pretra, ny tanora sy ny eveka. Ny fandraisana andraikitra, mila fantarina ny traikefa ananan'ny tanora ary tokony atsapa tena ny tanora hoe voasa manokana izy. Noho izany tokony omena ny andraikitra sahaza azy. Ohatra ireo izay efa namonjy ny GMJ iraisam-pirenena, ny GMJ nasionaly na ny GMJ diocésaine dia manana anjara biriky amin'ny fanatanterahana ny GMJ any amin'ny fiangonana manokana. Araka izany fiovana izany ny afatra ho an'ny tanora fanao ny ray masina manomboka izao zany dia ivoaka ny mialohan'ny fetin'ny Kristy mpanjaka. Dia misaotranao ny eno ary manantenana sady anaparitaka izara ankafaliana ity sora-dalàna ity mba ho famonjena fanahy maro.